miaraba atsika rehetra indray a manaraka ny fandarana miobi alohan'ny fampizarantsika ny tenin'Andriamanitra dia manona fiadanana ho antsika rehetra izay mijery amin'izao fotoana izao a sy ny miaino ihany koa naizanaiza toerana misy atsika andeha aloha ary hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao raha omenao izao fotoana izao indray izahay ahafahanay mifampahery ary aoka ny tolotsain'ny fanahinao masina ihany no hialoha lalana, aoka ny sitraponao ihany no tanteraka mba ho voninahitra ny anaranao tokoa izao teny fampizarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fifaliana indray ry havana no iarahantsika eto ary andray tenin'Andriamanitra anankiray isika izay voasoratra ao amin'ny Rômana toko 8:9-10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fantatra ka miandry ny fampisehoan'ireo zanak'Andriamanitra. Ireo zavatra ary rehetra izao miandry fantatra ny fampisehoan'ny zanak'Andriamanitra. Raha jerentsika ny toe-java-misy amin'izao andro ankehitriny izao dia tena hoe mieritreritsika hoe hoaiza ny ale satria misy krizy maneran-tany, inona ny tokony ho atao, tapidalakale satria mety misy zavatra nataonao teo amin'ny fiainanao dia tsy ahaky ny eritreretanao azy. Izao aloha no voasoratra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra ity. Ny zavatra ary rehetra, inona moa zany zavatra ary rehetra zany? Andeha hitakintsika ngeza be hatrany amin'ny galaxia io hatrany amin'ny rivotra, hatrany amin'ny zava-maniry, hatrany amin'ny trondro, hatrany amin'ny ninninina miandry fantatra ny fampisehoan'ny zanak'Andriamanitra. Tsy hoe fampisehoan'ny olona anankiray zany fa ny zanak'Andriamanitra rehetra mihitsy. Inona natao hoe fampisehoana? Matoa ianao mijery fampisehoana dia misy zavatra aseho. Ny kristianina zany, ny zanak'Andriamanitra dia ny kristianina rehetra tsy ankanavaka. Ny tianyty tenin'Andriamanitra ty olazaina zany dia izao hoe miandry ange, miandry. Ny tontolo rehetrarehetra dia miandry ny fampisehoan'ny zanak'Andriamanitra. Mba azahoantsika kokoa an'izany tenin'Andriamanitra zany ry havana dia izao andeha aloha ovakitsika ny eo alohany sy ny eo arinany dia avy eo tohizantsika ny fanazavana. Rômana toko 8:5 dia izao no voasoratra. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Ninninona zany zavatsarotra lalovana izay mitranga amin'izao fotoana izao? Andriamanitra dia te hanavaka anao izay miaina io, ianao izay manana an'i Jesosy Kristy, ianao izay zanak'Andriamanitra. Raha ny planiny zany dia izay. Ary rehefa mitohy avy eo moa le araky ny efa vakiko teo dia izao mila ny fampisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia mietrika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia andeha tohizantsika ny toy ao 2:20 hoe fa izao zavatra rehetra izao ozy izy dia nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho ny izay nampanaiky azy. Teo aloha zany dia izao ndraiky mety varim-barina, mety ny antsika ihany ny jerevantsika, mety ny antsika raha tsy hitantsika hoe ahoana ny tena fiasan'Andriamanitra ao fiainantsika. Dia lasa lay tontolo izao tontolo izao no mifehan'ny zavatra rehetrarehetra izay tsy sitrapony zany tsy sitrapony zany fa izay aloha zava-misy dia manjary lasa zava-poana, manjary lasa tsy mitondra voka-tsoa eo amin'ny fiarahamonina araky ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra mitranga. Fa inona ny toy any ao amin'ny 2:20 sady nahazo fanantenana koa, manana fanantenana daholo zany zavatra rehetrarehetra. Fa izao zavatra rehetra izao aza dia hovotsorana amin'ny fanandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fanafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Mitalao mihitsy ireo tontolo rehetrarehetra ireo hoe manana fanantenana izahay fa ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra no ahatafavoakanay miala amin'ny fanandevozana zao tontolo zao. Zany ange ny lakile voasoratra ao amin'ny Baiboly. Iza no andrasana? Izaho sy anao, zanak'Andriamanitra. Andeha ho jerevantsika ny testamenta taloha izay haitsika tsy enjery. Dia ny hoe ao amin'ny tantara faharoa toko 7:4 hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka hitady an-tavaka hiala amin'ny ratsy fanaony, ianao any an-danitra hamela ny elo ny ara-nasitrana ny taniny. Efa fantatra foana zany hoe ny olona izay antsoina any anarako no tonga fanasitranana. Jesosy Kristy ry havana dia nitaraina tamin'Andriamanitra mihitsy mba ho iray ihany izy rehetra. Misy lakile zany ao an-damosiny rehefa manaiky an'izay. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazana tsara ny Jaona
mba azahoantsika azy tsara eto a isisika isika fa avy amin'ny etsiky ny zanak'andriamanitra dia isy fitsombadian'ny tantara satria manaiky ny toerany a ny zanak'andriamanitra zanak'andriamanitra eto ny resaka fa tsy hoe olona amiray fiangonana fotsiny na ny olona amiray fikambanana fotsiny fa zanak'andriamanitra eto ny resaka raha jerentsika ny planin'andriamanitra ao amin'ny filazany tsara ny jaona toko fa 10 tiatsika be ty ten'andriamanitra ty aksisika zany izy ty ianao zay miaina io a ho anao ty teny ty tsy anareo fidy ao izy izy fa izao no fidy anareo aniraka anareo nanendry anareo ianao de voatendrin'andriamanitra ianao voatendrin'andriamanitra ianao zay zanak'andriamanitra rehetra zay miaina am'izao fotoana zao aninona andeha zany hoe mila mihetsika tsika zany fa tsy hoe mipetraka fosiny eo ilaina mivavaka tena ilaina mivavaka fa ilaina koa no miasa maneho ny asa amo ny tendren'andriamanitra ianao zay miainao zao fotoana zao manana zanak'andriamanitra mety tsy manan'iny ianao fa manana ny identité anao ianao hoe zanak'andriamanitra ianao io ange ka izy andriamanitra mihitsy nametoky fa mila mandeha ianao de mila mamoa ianao zay le fampisehon'ny zanak'andriamanitra mamoa ianao ary tsy amoa fotsiny ianao fa aharitra ny vokatra zay ao ataonao aharitra ny vokatra zay ataonao ianao zay miaina io ianao zanak'andriamanitra ianao tian'andriamanitra andeha ianao amoa ary aharitra ny vokatra de nytoyany mahafinaritra antsika mba omeny ray anareo izy zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona ndraindray atsika tonga de avany amin'ny farany hoe tena meo an'zao fa izao aloha aloha apetraka amin'ny toerany aloha ny toeranao amin'ny zanak'andriamanitra anao hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatrany amin'ny filazantsara ka hatraty amin'ny epistily zany no raisitsika ao amin'ny epistily de mbola mazava kokoa ny fanazavana aloha iverenatsika kely le momba ny ao amin'ny filazantsara ny jaona mazava tsara nge ny voasoratra ozy izy hoe ozy izy jesosy za ozy izy ny voaloboka de ianareo ny sapany ninninona zany fiangonana misy ninninona fikambanana kristianina misy ka zanak'andriamanitra de zao sampana daholo ary raha ihany ny fototra jesosy kristy ihany ny fototra inona ny lesona tsoanao anatin'izay ten'andriamanitra ihany no milaza ozy izy hoe tahaka ny reto ratsambatany retireto ny vatany kristy de samy momba samy manana ny ataony daholo a de samy momba ny tenany kristy daholo zany ny retraretrarehetra andeha aloha raisitsika zay ohatra anankiray zay ao anatin'ny vatantsika de misy le misehoseo vava oa za ty ny tanako misy hita maso zany zay hitatsika mihitsy hoe io fa mahita io fa mahare io fa mihetsika ny tanana io fa mandeha fa misy a taova tsy hita maso ohatrany hoe atido ohatrany hoe ny afero ohatrany hoe fo ohatrany hoe ny avokavoka tsy hita maso fa reo a miara-miasa amin'ny tanana miara-miasa amin'ny tongotra de inona indraindray ny zavatra ataontsika ao anatin'ny tontolon'ny fiarahana amin'i jesosy kristy indraindray a ohatrany naindraina daholo le hita maso manana titra manana tsy fantatro zay mpitarika sy ny sisa fa ny tsy hita maso indraindray na mipitarika ary ohatrany manamaivana azy ohatrany manamaivana zao nefa nlazain'ny soratra masina ny ratsambatana ny zanak'andriamanitra rehetra lesona voalohany zany tia nambara de zao tsy mahazo amaivanina izay etsika ataon'ny zanak'andriamanitra rehetra andao ataontsika hoe manomboka ao amin'ny ankohonanao na ny ankizy kely ary mivavaka misy akony ao amin'ny fiainanao zany ary misy zava-dehibe ao amin'ny fiainanao zany ao amin'ny fiangonana misy ianao so manavaka ianao hoe ry no ohatr'zao fa amaivanina fa ninninninninnin de mifampiankina daholo ary mitondra zava-tsogoavana daholo ny fiarahan'ny olona rehetra zanak'andriamanitra rehetra ao am-piangonana ohatra ao amin'ny sampana misy ianao de misy dikany daholo ny zanak'andriamanitra rehetra ao amin'io sampana io ninninninna ndraiky rehefa nandray an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy zanak'andriamanitra izy mana fampisehoana aseho izy miara-miasa asoa daholo zany fa tsisy amaivanana anankiray azy de mbola hitarika ihany le izy ny zanak'andriamanitra rehetra ao amin'ny tanàna misy ianao tsy misy an'izany hoe fiangonana re ohatrany hoe tsy fantako mety amaivaninao sanatria na hoe ny sampana anankiray io io fa ny anao ihany ny ohatrany hoe
fa raha tsy miara-miasa ny ratsambatany Kristy ao an-tanàna dia misy tsy mihetsika ny tontolo. Fampisehoana zany tsy mifampisehoana ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny fiangonanao fotsiny fa fampisehoana ny zanak'Andriamanitra ao an-tanàna. Andriamanitra eto teanao fanamby a fa maninona moa no teneniny zany satria zao ozy izy ny hira-pirenentsika iadana seho finaritra sambatra toko izay de mbola misy da eonao ry zanahary dinosin-drazana ity zany hoe miantso an'Andriamanitra tsika zany hoe ta io ny firenenay iadana seho finaritra. Ahoana na tonga azy iadana seho finaritra? Efa miandry izy, efa miandry daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ianao ve mandray andraikitra ariny tokony ho izy ve tsika? Tonga amin'ny fotoana ry havana andao tena apetraka mihitsy zava-dehibe farafaratsiny rehefa tsy amaivaninao le izy rehefa mifankahita eny an-dalana de efa miova, rehefa ny zavatra atao rehetrarehetra de efa miova ary tsy vitan'izany ihany fa zava-dehibe ny kristianina rehetra maneran-tany mihitsy hitondra fanovana. Mila miray saina isika mety samy hafa daholo ny toerana misy atsika ao anatin'ny tontolo maha-kristianina atsika fa andrasan'Andriamanitra tsika izy efa miandry ametraka fiovana mahery vaika amin'ny zavatra rehetrarehetra satria ny zavatra rehetra miandry fanovana fa miandry nasianao hifankatia hiara-iasa amin'ny fomba an'Andriamanitra dia hiara-iasa soa daholo ny zavatra rehetra. Mino aho fa miara-miratra daholo ny masontsika andray andraikitra tsika amin'izay tandrify na fiarahamonina kaikely ka hatramin'ny zavatra lavitra be fantatrao fa miara-miasa daholo. Andao avadika daholo ny teny alefa any amin'ny Facebook ihany mba zavatra samy mampandroso daholo no ataon'ny kristianina rehetra hatrany amin'izay sehatra misy rehetra miandry ianao miandry atsika ny tontolo rehetra. Vavaka isika Andriamanitra voninahitra dia ho anao rery ihany misaotra anao fa ampiasainay izay mofo dimy sy hazan-drandroana ananay fa fantatray fa hitondra fanovana ny zavatra rehetra zany satria zany ny voasoratra. Miandry an'izany miandry fatratra an'izany ny tontolo rehetra. Ampianaro izay zanak'Andriamanitra manomboka aminay ny modely ary matoky fa hikatsaka ny fiadana ny tanàna anay zay fa rehefa hiadana ny tanàna dia hiadana koa izahay ary hiadana daholo manodidina anay satria ny sitraponao no anjaka eo amin'izany faritra zany eto amin'ny firenenay maneran-tany mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy mino zay fa afaka tanterahana zany rehefa resy lahatra zay